Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga zao tao anatin'ny fandarana mikolo hevitra amin'izao zoma alina izao te-piadoana dia manasantsika menakavy anaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny tian'io ity dia horesahantsika ny raharaha-pirenena tsy ny raharaha politika fa ny raharaha-pirenena amin'ny ankapobeny mandeha araka ny tokony ho izy ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao samy manana ny nandrasany tamin'ny zava-nitranga teto amin'ny firenena ny rehetra ny ombonana kosa dia ny hoe hananana Madagasikara vanina hananana Madagasikara mandroso ihany koa manambahiny isika amin'ity ariva ity iresaka makasika ny zava-misy eto amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao efatra menada ny vahintsika atomboko avy atsy amin'ny ilany ankavananatsy ny colonel Koutiti Assolan izay filoha mpiara-mitantana ny fédération ny ex-détenu politique nivoaka matetika tany anao manjery anareo tato ato miaraba anao ma colonel ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako ato ihany dia Andriamatora Zanakoto Marcelin ny filoha national ny KMDT na ny congrès ny Madagasikara ao amin'ny démocratie sy ny tandrazana antoko politique izy io fa nijoro ara-panjakana io ihany koa ny andraikitra hafa dia ny fitarihana ihany koa ny VMMF na ny vondrony mpitolona mitako fanovana groupement politique ihany koa izy io fa nijoro ara-panjakana miarahaba anao tompoko tonga soto anatin'ny fandarana miarahaba ny NKaja miarahaba ny Kolo TV ary miarahaba ny vahoaka malagasy zay manaraka ty fandarana ty ivahintsika manaraka dia avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamato Rahoulinarivo Solonavalo Paolo Emilio administrateur civil filoha national ny association des jeunes malagasy pour la protection des droits de l'homme miarahaba anao tonga soto anatin'ny fandarana valy miarahaba anao namana NKaja dia valy miarahaba ny technicien rehetra zay manatrotrosany ty fandarana ty dia valy miarahaba ny malagasy rehetra tsy vaky volona ny etra toerana ny any ampitan-dranomasina zay manaraka tsy tapaka ny fandaharana mikolo hevitra hitany ampitan-dranomasina mihitsy fandaharantsika vahintsika fahaefatra Ramatoa Rahalala Irina Eleonora izy dia renim-pianakaviana ary isan'ny vavolombelon'ny tantara ihany koa raha izay ny azo ilazana azy mpikambana eo anivon'ny ireo niarambony tamin'ny 7 febroary tonga sao anatin'ny fandarana tompoko misaotrana tompoko miarahaba anao Andriamato NKaja dia miarahaba ny mpijery ny Kolo TV miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra na ny any ampitan-dranomasina any ary mandeha araka ny everana azy ve na ihany koa mamaly ny filany ny vahoaka malagasy ve ny zotra politika na ny zotra andehanana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao inonavy ireo teboka tsy maintsy resahana inonavy ny zava-misy tsy maintsy atokony ahitsy atokony ho resahana hevitra tahakany ahoana na vahaolana sala amin'ny ahoana no ananany reto vahintsika ireto everina fa ahafahantsika olo-pirenena afantajavatra ity fandarana anio ity ny tanjona moa ao anatin'izany dia ifampitaizana ao anatin'ny fahasamy hafahan-kevitra ka nanasana ny reto vahiny reto izay samy manana ny manavanana azy eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny ny olo-pirenena dia ny zahany nanontaniana ihany koa nanontaniana mahakasika any ohatrany ahoana ny hevitra izy ireo moa zany hoe fa mpandrosoana ny Madagasikara zany araka izany ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao ndao arahantsika avy hatrany zany endriky ny tanàna aloha ny kara manana vaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra fandrosoana zany amiko dia hoe afaka mena tsara ny vahoaka ao amin'ilay firenena anankiray mananasa daholo ny tanora ny rehetrarehetra ny mpitondra mahay mitondra tsara fa tsy saka zao tao amin'ny firenena atao tsy hita ihany zay tena mahazo ny vahoaka amin'izao fa tena sahirana ny olona amin'izao fandrosoana aminahako hoe ny mponina zany mivoatra ara-tsaina ara-batana ara-panahy zay ny aminahy fandrosoana fandrosoana aloha dia ny resaka teknôlôjia zava-dehibe indrindra hoe tafiditra ao anatin'ny teknôlôjia vaovao tsika izay fandrosoana voalohany dia fandrosoana faharoa amin'ny resaka asa ohatra zao dia hoe misokatra eto Madagasikara ohatra ny asa rehetrarehetra mpanambola rehetrarehetra dia lasa mandroso zany ny olona satria me manambola ny olona manana antona asa hoe mandroso fotsiny firenena iray rehefa miesaka ny vahoaka eo aminy ohatra dia voatra amin'ny alalan'ny zava-maro ohatra hoe culture na religion politique artistique zay didiny tsirairay ihany angamba zany mifahataniana tokony tsy mipetraka
fa ny olona mahatsiaro tena fa olo-pirenena dia tokony manana diky sy andraikitra eo amin'ny firenena. Rehefa tsy mahatra ny firenena, rehefa tsy mahatra ny vahoaka eo amin'ny firenena ireny dia mandroso zay. Zay hoe fandrosoana zany rehefa anasa daholo ny olona rehetrarehetra dia zay ny antsoina hoe fandrosoana. Manarakaraka izany koa moa zany raha ohatra ka mipetraka tsara ny fomba fisainan'ny malagasy dia mety handroso ihany koa tsika malagasy. Be dia be moa izany ilay izy amin'izao fotoana izao, ohatra hoe teknôlôjia, resaka fianarana, resaka asa. Izany izao azo lazaina hoe fandrosoana daholo ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoana. Zay ny hevitry ny olo-pirenena amin'ny ankapobeny teny rehetra teny avy hatrany dia ianao no anombohako ny fantaniana raha mato rahalalany René Léonard mandeharaka ny heveranao azy ve ny fahitanao mifanandrefy amin'ny filan'ny vahoaka malagasy hoe fivoarany raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka anao nanome ny fitenenana ho aminah manokana amin'ny maha-renim-pianakaviana dia tena tsy nisy mihitsy izay fampandrosoana sy fivoana hita amin'izao fotoana hatramin'ny ijoroan'ny repoblika fahefatra zany. Mahatonga miteny an'izany natao hoe andrasina nahiritra moa dia vao mainka nivandravandra. Izany hoe ny tiako tenenina amin'izany tokony hanasitrana nefa lasa vao mainka mamparary. Ny tiana tenenina amin'ilay hoe mamparary maharary daholo ny eto a Madagasikara ray manontolo. Ny fiaim-piaina amin'ny malagasy ny fandrosoana zany tsy nisy mihitsy. Mahatonga amin'ny teny an'izany eto amin'ny kapitale ara marary daholo, marary ny tanàna, marary ny lalana, marary ny fiahinan'ny vahoaka madinika, tsisy fijerena zany. Atao hoe vonjy-tavanandro amin'ilay resaka traboina, tampatapasina vary kely sy ny menaka sy ny karazany dia mangina eo nefa ny olona rehetra ny ambany tanàna mbola dibo-drano hatramin'izao. Tsisy vahaolana ve tokony atao amin'izany? Tokony hisy fa manao be marenina angamba ny ao amin'ny fitondrana. Ny colonel Kotiti Assolon, ny hevitro mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fiainam-pirenena. Pisotranao aloha nametraka zay fanontaniana zay. Amiko aloha hatramin'izao ka hatramin'izay tsy mbola hitako fitondrana teto hoe nampandroso ny firenena hatramin'izay hatramin'izao. Inona no antony? Tsy fantatro ny antony fa hitatsika zany fa isaka zay nitondra teo dia narongana sy fahafalim-bahoaka no miseho dia miongana tonga anankiray miongana tonga anankiray miongana satria nahoana tsy amin'ny tiavan'ny vahoaka azy le zavatra. Ny zava-misy zany tsy amin'ny tiavan'ny vahoaka azy ny fitondrana zay nataon'izay teo mitondra dikan'izany fa 55 ans afaka 3 mois nge tsika zao indépendance 55 ans tsika mbola eto. Inona ny antony zany tsy fantatro fa maninona moa atsika matetika miteny atsika gasy hoe atsy tia vahiny atsika roa ihany vahiny tsy bako ny vahiny atsika nefa misy zavatra anankiray napetraka ny vahiny amintsika sao dia io zavatra anankiray napetraka ny vahiny amintsika io ary mahasarotina atsika io problème atsika gasy resaka le régime petraka amintsika eto sao dia io régime état unitaire io ny problème atsika état unitaire satria nandritra 55 ans état unitaire nipetraka teto état unitaire ihany hatramin'izao ny tsy mahafaly vahoaka état unitaire ihany navian'ny président rehetrarehetra mirongana. Teny hoe anao mety vohongana koa ty fitondrana ty zany za tsy miteny hoe mety vohongana ty fitondrana ty fa za aloha dia manao double salut any président ery aloha hatramin'izao satria nandova zavatra loha izy tsisy vola eto hiasana nefa mbola isy ny ekipa manao zay mety ary tsy nipetraka amin'izay izy fa nitady vahaolana ity conférence sommet ity efa tadiavina hatramin'ny ely izy nasana anao an'io conférence sommet io ny FFKM efa nijoro taloha nefa nitapelam-bava saroma natao anatin'ny sopiera atao ny FFKM
zao ny FFKM nasady joro mari mandreny azy ary nandreandraikitra koa ny président Rajoelina ary nanambany tena nandeha tetenireo ray mandreny président to aloha reo tadidiotsika fa samby mitondra samboady dolo reo olona efatra reo dika zay nametrahantsika fitokisana nefa inona zavatra miseho mbola naongatsika azy satria tsika vahoaka tsy faly inona tsy mahafaly atsika Andriamatora Zanakoto Marcelin fantanina mitovy no apetrako aminao araka ny filany malagasy azy ve ny firosomin'ny zavamisy amin'izao fotoana zafady raha ny amin'izao fotoana izao aloha zany nijerena dia tsy araky ny filan'ny malagasy ary ny fandrosoan'ny firenena tenin'ny colonel Kotity teo dia hoe tsy nisy fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny demokrasia teto izy fa fanonganam-panjakana hatraminy misy zany ny olana matetika ny olana hatramin'izay zany dia amin'ny mpitondra sy ny vahoaka raha iteny fotsiny tamin'ny 2009 no akaiky indrindra ho raisiko aminao hoe raha nitolona reny vahoaka reny nanongana ny président Ravalomanana dia io tsy mety ataon'ny fitondram-panjakana io za zany raha miantso ny filoha Rajaonary Mampianina amin'izao fotoana izao mba jereo hoe jerevy lavitra hoe inona ny antony na tonga ndry madame Rahalala Nirina voatifitra teo Ambotsoroatra izy ve sitrapony ve ny andeha hiakatreny misy fitiavan-tanindrazana io ary fitiavan-tanindrazana io dia nolovaina tamin'ny ray aman-dreny tany aloha satria tamin'izany 777 zany dia efa faty olona tsy faty olona teto ny ampiny 72 tsakitsako izy tompoko lahy tamin'izany tsy resaka betsaka an'izay tsika ka ny olana misy eto amintsika aloha zany dia ny fitondram-panjakana mihitsy rehefa voafidy no manomelamosina ny vahoaka dia jerevo fa amin'izao fotoana izao anao raha ohatra ka hoe ampandroso ao anatin'ny PGE zao ny hoe fanafarana tourisme be lehibe ho tonga eto Madagasikara jereo tsara ary ty tanàna n'Antananarivo ty izay hivatanany ny ataoko hoe presque ny majorité ny tourisme hivatany eo hivato miala ny vato dia efa embouteillage lavaka sarety posy zany ny mameno ny arabe raha makany ambanivohitra nge ianao enikajy tsy dia mahita sarety be dehibe kokoa noho ny eto Antananarivo nefa kapitalin'ny Madagasikara ty dia samy manao zay tiany ataony eto satria ny fanjakana koa tsy mety andray andraikitra satria fantany fa tsy mety ny ataony fantany fa tsy mampandroso an'ilay vahoaka izy dia avela mivarotra eo analakely ota moly ny olona rehetrarehetra lasa bordel tsy misy lalàna zany eto amin'ity firenena ty Andriamato raha olona rivo solona avalina Paolo Emilio administrateur civil ahoana ny hevitra manoloana an'izany misaotra anao namana enikajy amin'izay fanontaniana zay ny azy zany alohan'ny itenenako ny mikasika ny raharam-pirenena dia averiko eto fa maha teknisianina satria nandaniany vahoaka malagasy volany nampianarana zany hoe le heta avy amin'ny vahoaka no ny anarako teny amin'ny université ny anarako teny amin'ny namma dia arazan'ny valibabena no natongavako eto hampiseho sy hanome sosikevitra hampandroso ny firenena mba ho valy ka raha nametraka an'izay anao dia sotrasotra ny valy ny amaliako azy hoe samy mamaky baiboly tsika any anaty baiboly angamba misy fitantarana fahagagana ka araka ny tenen'ny colonel Kotity teo dia ny fitondrana ankehitriny zao nandova zavatra loha ka rehefa loha dia sarosarotra ny fanarenana azy nefa tsisy zavatra sy azo atao tout est possible dans la vie ny vazaha ka alohan'ny tenenako hoe mandroso hoe sasy mandroso tsika dia hatramin'izao le Madagasikara dia classé anatin'ny firenena andalam-pandrosoana dikan'izay sy mandroso tsika fa ny ahotsiny tonga dia hafatra alohan'ny hitenenako zavatra maro hoe il n'y a pas de passagers dans le vaisseau ou sur le vaisseau Madagascar car nous sommes tous des membres de l'équipage dikan'izay fahendrena nolovaisaka tamin'ny ray aman-dreny zay sy maintsy sobika mahevatra ambary tondrotokana sy mafoy hao zay tambatra vato zay misaraka fasika sinisisa dikan'izay manomboka eto zany satria zahay efatra mianadamianaka eto dia mahatsapa fa sisy zavatra sy mandroso Madagasikara taoriany nahalany amin'ny fomba demokratika ny fitondrana zay mitondra amin'izao manomboka eto ny any angatahako zany dia hoe tsika rehetra ny tompony andraikitra hanome vahaolana fa sisikera be fotsiny mazava zany ny colonel Kotity Asonante somary nanipika ny amin'ny hoe
ny fitondrana era-jonano mampianana na oezaka maro samihafa amin'izao fotoana izao ohatra somary mifanohitra ihany amin'ny hevitry ny akamaron'zareo zay hoe zay ve ny zava-misy a raha ohatra zany ka tena ataontsika mahitsy le fomba fijery ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny so de tokony hofaritana hoe reto kosa ny lahara-pahamehana araky le lahara-pahamehana andrasan'ny olona ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao vao resaka teo ny lalana ny tanàna sy ny retraretra eny ekena zay zavatra zay fa tsika misy fomba fiteny tsika gasy manao hoe tany mena tsy mirehitra tsy manam-bola ny fitonam-panjakana amin'izao fotoana inona ny azo atao mitady vahaolana izy satria nahoana moa averiko le teny teo nitondra sambato dolo izy efatra navorona io dikan'izay samby teo nomeny vahoaka fitokisana dia mety le traikefa zany nananan'izo efatra io nomeny any rajona mampianana sy ny vahoaka malagasy bandroso mety adisona nataon'izy efatra io satria fatatsika fa 4F zany ny zavatra miseho amin'ny CCI le faikenikely koa zay nataondreo efatra amin'ny rahalahy mianaka lesina ho an'ny président rajomampianana koa dikan'izay raha vo vita ara-dalàna io some io dikan'izay tsy tokony isy erreur zany ataony rajomampianana raha ohatra manaraka marika ao fa kosa mbola mametraka ihany mbola mametraka raha mbola mipetraka amin'io zavatra na botra atsika raha nitry ny 55 ans io atsika mbola tsy eo ihany atsika malagasy anie tia tsy tia on est fédéral de nature 18 tribus 18 us et coutumes 18 souveraineté maninona moa zay fahendrendrazatsika zay tsy mba oetitsika satria tsika tsy tia vazaha état unitaire ke vazaha nanao io e razatsika ny aina za anatin'ny état fédéral nefa nanao an'izay aza tsika radama nandetana aminay tamin'ny voemaro tsy nasesy radama ndraky rahatytananarivo dolo ny ombony iarana na koa andrenam-poromena nandetany menabe tsy nasesy narytany dolo ny omby fanajainy le zava-misy tao tokony hovana mihitsy ny rafitra tsy hitako any problème fa olombelona angena no ny constitution io zay zany ny filo era-janary mampianana nevitra ary io some io raha tsy miabotiran'izay mbola histoire some io mbolalalanerina eny ao anaro iny tepoko ny fahitako azy ny filo ny FFKM aloha misy oatra betsaka ny FFKM izay mitarika ny fampihavanana somary mametsiny kely ihany akony amin'ny président ny république Andriamatoa Rajaonary Mampianana ohatrany somary miresaka kely vatovety izy no mitarika le fampihavanana hoe ampihavana tadidiso tsarovintsika rehetra nefa mbola misy tsy mihavana ao anatiny ao amindreo filoha reo tsy hanonona anara na aloha fa efa efantatry malagasy rehetra professeur Zafy Albert niala tao anaty ka zay indrindra misy tsy milamina ao matoa professeur Zafy Albert i président niala andarana satria teo voatsapiny fa tsy mety le izy tokony alamina aloha zany izy dimy rahalahy mianaka efa mirindra tsara reo zay vao atao fampihavanana fa lasa fampihavanana mihatsara velatsiany le izy amina manokana aloha zay ny hevitry ny colonel Kotiti Asolan teo ny amin'ny hoe nyrafitra novana mila manova zavatra mihitsy zany filoha Rajaonary Mampianana fa tsy manaraka an'io Andriamatoa raha olona rivo solonavana misotranao mimetraka an'izay ny ahy aloha raha ny hevitra manokana tsy hoe manambany fampihavanana ny fampihavana pirenena fa anatin'ny PGE le fampihavana pirenena fa ny zavatra tokony jerentsika hoe aizany maika fampihavanana olona isahina amin'ny ratsan-tanana ve sany famonjena ny malagasy zay tafiditra anaty lavaka satria raha samby voky eny raha samby misambatra dia efa fihavanana zany mandeha fa tsy mampisy ny fihavanana misy ny manakarena tampoka misy ny mahanta misy ny voatafoka foana misy harany herisetra misy
victime-ny kolikoly sy ny sisa dia izay ny mahatonga le tsy fihavanana fa za tonga dia mitodika hoe inona ny ampinga hoentina miady amin'izany tsy fihavanana zany dia fa napetraka ny fanjakana ny gouvernement ny PGE zay eo amin'ny teboka 8 na 5 koa za ary nataony tao anatiny le réconciliation nationale fa ny azy tsy dia izay ny zavatra mahamaika fa ahoana araka ny tenin'ny namana tato hoe ahoana no hamonjena ny malagasy dobondrano ny hamonjena ny malagasy kere any atsimo ny hampijanonana nio resaka asandahalo hanamboarana ny lalana zay mamponainana ny vahoaka milio azafady hikely fa tanymena tsy mirehitra ho za teo tanymena tsy mirehitra tianao an'izany angy ngamba mizy reo fa tsisy vola le fanampiana avy any ivelany sy ny sisa efa hoe be lehibe ny resabola velantsika anoy ianao zay le fanimezako ahoana moa zany no hahafahan'ny vazaha zay vahiny hanampy antsika amin'ny fo madio raha tsy isika zay nanary ny razam-betsika hoe tany vasimy tsy avaratra zay tsy mahaleky alofana no mifanaraka eto matoa tsy mivoaka amin'ny fanampiana na misy fa kely dia niony tsy adala ny vazaha satria io nahita fianarana taloha atsika hoe olona mikorotana reto hoe hanarianay ny volanay ka tsy rano raraka tany ny zavatra atao amin'izay ka izay nisariako ny saitsika hoe maninona raha ity PGE zay natolotra ny gouvernementa malagasy ity no hatao zay hanatanterahana azy satria mahafeno no antsona hoe fampanosoana zay ny fantanena napetraka voalohany teo ny fanatanterahana ny tiry namana henikaja ka tokony tiano ny jerentsika fa sy ny tombontsoany rakotona rabe araka ny teneniko teo olona voisa amin'ny rambatanana razanakoto Marcelin za zany raha ijery tonga dia vahaolana angambany amin'ity resaka fampandrosoany ity dia marina ny tenin'ny Paolo teo fa hoe tsika ary atao anatiny ato tsy misy fihavanana ahoana amin'ny fomba hanampin'ny olona tsika raha io some a 5 io zao za dia tena niteny ary tsy nakasitraka an'io ny antony tsy akasitrahako an'io some a 5 io lasa ohatrany hoe tsika moa tsisy nanatrika ny aikeloka sahadiko io ve ngiara-jonary mampianina tao raha ny tokony ho izy zany mbola tsy tokony ho tao izy aloha ary raha nanatona ny FFM zahay miteny hoe fa ahoana no ianareo ny mpampiavana ianareo ny komity mifampiavana-pirenena etoko nandanina vola sy ny rehetrarehetra maninona ny any amin'ny FFKM dia ozy izy le olona anankiray tao tsy teny anaran'olona efa vitanay daholo ny document efa nalefanay any amin'ny président efa natsipinay any amin'ny FFKM aninona zany reto FFM reto nefa dia reo najoro reo ara-panjakana dia amin'izao fotoana zao raha ny firenena tokony hanampy antsika reny jereo tsara ny tantara fa raha nanomboka tamin'ny 19 décembre io fampiavana-pirenena io longolongy hatrany nge nivoahana ny CCI vato ny sasany tonga dia mahavita manao conférence de presse ery amika Harleton na maneho ny tsy fahafaliany noho ny zavatra nisy tany eo ndraiky io ny sasany io zao misy ny désista sahady ao anatiny zany rehetrarehetra zany na ny olona mijery ary raha ijery fotsiny tsika zao hoe namoaka lalàna ny ACC naneho hevitra moa zany tamin'ny herinandro zay nilaza fa tsisy mandat impératif eto dia reo malagasy rehetrarehetra zao ve dia eritreretin'ny filohan'ny ACC fa mikipy daholo ka tsy hahafantatra ny lalàna misy eto raha ataoko hoe firitsika Paolo ny teny amin'ny CCI vato nanao an'iny lalam-panorenana iny angamba amina rivony nefa dia sahany manao an'izany na le firenena ny ivelany ary mitazana hoe reo fa mivoaka avao fampilongolongy reo fa mifamoaka lalàna tsy ara-dalàna indray nya zany tena zavatra tena tiako apetraka amintsika hevitro zay dia tokony andray andraikitra mihitsy ny filoha rajonary mampianina ratsy be raha mbola hoahongana indray io mbola hiverina amin'ny crise indray ve tsika ho anay zany dia tao anatin'ny heritona angamba ianareo tsy naheno anay hoe nisehoseho mihitsy fa dia nanaraka fotsiny zay inona zany ny tena fandehan'ity raharam-pirenena ity fa ankehitriny tapitra ny heritona voatery zay mivoaka rehefa mivoaka zay dia ny akamaronay ny teny hoe andao anohatra fa za dia nandresy lahatra hoe tsy mety fa andao anampy ny fitondrana ny fitondrana nefa miona aminao ndray mandeha izy tsara resaka be ouvert be fa rehefa avy eo amin'izay izy tsisy raha raha iny anao ntsony any ange le problème misy eto kotity asolan ia mikasika an'io some io any raha ojerena zany izy io mbola ola efatra gonflé ihany io dimy olo efatra gonflé ny dimy satria moa zo 4 plus 1 izy io ia
efatra efa niasa ray mbola amperinasa tsy manina ary fa ataotsika dimy gonflé ino no ataoko hoe dimy gonflé ny olona ny mouvance zany a zay tafiditra ao am'le hoe élargissement atsika mafantatra fa misy natao idéologie politique misy discipline de parti ka dikan'izay tsy maintsy voabaiko ny antoko misy azy tompo reo olona reo zaho any assisté tamin'ny sommet tamin'ny forum tany Antsirana nanomboka tamin'ny voalohany fa rehefa tonga tamin'ny forum régional zay tsy nindanako nanao phénomène national tonga ny canevavy agny hoe itimo caneva taratasy tonga dikan'izay zany itaratasy io ny valina zany dikan'izany mety misy etaetako etaetany dadabeoko zay mbola velona eo mety tsy tafitra anatin'io caneva io ahoana ny ampitany amin'io aty amin'ny foibe dikan'izany raha ohatra ka mandray atoko anankiray mandeha midina any antoerana move ino feno vahoaka agny izy tsy be ny tokoko fa ny feony olo amin'ny anatina ny tokony any angambany ry satria zavatra ny ainatsika zay nene Diego moko de fa zay ihany fa ianna sy anina moa no matetika makany tsy tonony anara fa mampasika voay ho zala manona anarany ny rano de rehefa tonga le olo de io ndray le olona fa tonga zay ny zavatra amseho tsy le zavatra ilainy olona zany no matetika mivoaka fa le zavatra ilainy foibe aty am'izay fotoana zay de voué à l'échec zany io resaka fampiavanana io na resaka fampandrosoana firenena io raha resaka fampiavana tenentsika angambany manana olona antsary mikasika ny conférence de presse natao Tarim Colbert angambany ny Cool TV zany tena fa hoe momba ny fampiavanana ahoana mo ahitantsika fa le olona niady entre guillemets na brigade sy ny voagade mbola tsy hita miaraka hatram'izao ia satria nahoana atokana le izy fa raha ohatra ka midina any amin'ny vahoaka ny gadrena sy ny mpampigadra angamba ny olona fa niavana marina izy ty ho tsara ty raha ty nefa tsy zay zavatra misy zao misy endrika anankiroa zany le izy macolonel raha azoko tsara ny nasongadinareo teto eo aloha le resaka fampiavanana samy ohatra manaiky tsika hoe raha io tsy anjaro io zavatra io faharoa le fihetsiky ny fitondram-panjakana le hoe manome lamosina ihany koa am'izao fotoana zao zany sy ny zavatra mitany tiantany azafady fa tsy hoe manome lamosina ny vahoaka izy fa ohatrany manome lamosina ny asiny ny sommet io tsy mipetraka amin'ny place ny le sommet satria nahoana nanaovako hoe tsy mipetraka amin'ny asiny zay hoa mouvance gonflé ny ao tsy zavatra niova la voix de son maître ihany no hitatsika eo satria zavatra tieny ny président ny antoko ato teneny mambany antoko ato satria doctrine du parti eo obéissance aveugle zany tsy maintsy manome io tonga de raisiko moa zany ny colonel Kotitizé zay fa ny angle hafa nandrasako azy manœuvre dilatoire ataon'ny sasany handaniana le 5 ans le olona voafidy ara-démocratique io resaka fampiavana pirenena io nge tsy ilana tamtam raha tena malagasy ry zareo vitanina anatina suite amin'ny hôtel Colbert eo zany fampiavanana zany fa matoa ireo ritina de mamalin'zay teniny ranababo zoky ato zay hoe nandritrany taona ray zay sisy ninina ny vitan'ny fanjakana ka eto nasy mpanolo-tsaina anao zao Andriamatao filohan'ny république nasy mpanolo-tsaina ny Andriamatao premier ministre lehiben'ny gouvernement de miteny hoe tsy fantatra hoe izy napiditra le fitondrana zay lanim-bahoaka ankehitriny zao anatin'le fampihavanana fa ny tokony ho izy mpampihavana ny tokony toerana misy azy misy ny président république misy ny premier ministre fa sy hampihavanana araka an'le nitenenina teo zay hoe laniany sasany amin'ny fotoana amin'ny fampihavana pirenena de mitsofoka de miverina de midésiste de miverina ny fahasahiranam-bahoaka ka inareo reo hoe fa samy mitondra teo ray mandrenisa sy masika zay miteny zay taranaka fara ty fa kosa hoe inareo nitondra hoe mba mitsinjo le vahoaka raha tena mitsinjo vahoaka nareo tamin'ny fitondrana misy anareo de ho nampandeferinareo ny hambopo fa hijery ny
roapolo tapitrisa mahery hoe inona ny vahaolana ndao mba hiaraka hovahanany olana ny zava-misy angeny reto administrateur civil dia misy ireo technicianna ohatra nareo na miresaka amin'ny ampanao gazety za dia mahatsapa hoe tsy misy miraharaha tsy misy miaino hoe ahoana ny eritreretanao ka ny zavatra sahala amizay zany dia tsotra araka ny teneniko ombianombieny dia misy orazanahary nareo mpitondra fa misy conseiller sy karahamainareo tonga maneho hevitra tsy manome vahaolana sahala amizao ataonay efatra mianada mianaka zao dia satria raha ny mpanolotsaina anareo dia tsy maintsy mandeha tobile tsara 4 sinsisa mahazo crédit etc fa zahay amin'ny fonay fitiavanay tanindrazana na tongavanay eto ary zay zao koa dia mataotra ny tenanay nge hoe misy olona kaiky anareo zay sy tianay miteny marina hoe zao ny tokony hitondrana ny tany sy ny fanjakana araka ny teneniko ombianombieny zay tsy maintsy bika mahifatambary ka ny ahy dia tsotra mba henohy ihany satria manjary rasa frustration araka ny teny raha lahizako be ato frustration le misy olona miezaka ianareo miteny hoe misokatra ny varavarana amin'ny fiaraha-miasa nefa mangataka audience le olona sy mandray olona misokatra ny varavaranatsy manao audience zahay sy mandray olona nefa zahay ne sy hitondra bomba lacrymogène na hitondra bomba retardement hoany fa mitondra ireto fanatadiana nataonay solution mba hamahana ny olana hanampiananareo hanatanterahana nyty 8 point ny politique générale de l'état raha mato raha lereny sotra tompoko ho ana aloha dia ty somary mandeha hatrany amin'ny voalohany raha voafidy fidiny malagasy lany ara-démocratique amin'ny président antsika zay zao anisan'ny fidy anisan'ny ampandany azy anefa raha nanao fianianana izy mianiana mininy eto anatrehan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo fa naja toy ny anak'andrimaso lalam-panorenana izany nananina azy voalohany izany tsipaka azy tsy izy ray aloha zay no tiako tenenina dia lasa manaraka ho azy le mpitondra namany rehetra ty aoriana le ty ambany satria i président raha tsy nanaja ny lalam-panorenana natao ndraiky koa ny ao amin'ny antenimera vo maika tsy nanaja ndraiky io avy eo rehefa tsy voaja le teo aloha dia nitarika teoriana zany le aretina tsy mahagaga zany raha fahitanao azy hoe raha misy tsy fanarahan-dalàna be dia be be dia be mihitsiny anika manao zay daniny kibony ngeny rehetrarehetra betsaka ny tsy maty manota aisako ny mpitondra rahozy manao zay tiany tsy mampirisika an'izay mpanao ratsy akory fa dia tena be dia be zany ny zavatra tsy manara-dalàna eto amin'ity firenentsika ity manao toivakana zany ny fahatrana satria nahoana ny mpitondra tsy mihaino ny vahoaka mangetaeta vahoaka rehetra ne tsisy hotafiditra eny amilapy zay mba solo tena mangataka audience akeny hitodea an-damosina ohatrany hoe manahirana moa zany le miteny fa tenenina ihany ataoko ohatra kaiky fotsiny zao resaka tamin'ny 7 février 2009 iny mbola mameriny etaona mbola tsy efa nitaky zay ny resaka onitra any avesety satria efa mivoaka ny didy somary mitsambikina kely ao anatin'ny resakitsika mihitsy zany efa mivoaka ny didy pitsarana mahazo an'le onitra sy ny sisa mbola tsy fantatra aloha zany zao mbola tsy fitiny ko hoe za efa tonga eto zao i président Valomanana moa zany dia efa miteny zany voatonga zay niviny avany tsy fantatra navany atsimo navany avaratra fa nilatsaka ohatrany tsaiko ohatrany avandra ve tonga dia nilatsaka ho azy am'izao dia rehefa tonga eto izy dia milatsa hoe za tsy matahotra na ny avesisy na ny avesety dia fomba ahoana moa ifampihevanana dradradradray namana sasany aminay io eny mety nandoalika tanitra zalahy anazy moa zany fa ho anay dia tsy manaiky satria
mbola tsy nisy ny famelany ny malagasy a dia anisan'ny mpamela eloka ty fihavanana fa mbola tsy nisy zany a na dia teny ray mandeha i aza i na na e na o tonga eto azy izy miadyadiko inona mono ataony am'izany tsy lamina mihitsy ty raharaha ty raha fomba hitondrana fomba fijeritsika mbola tsy milamina satria efa tany ambony zany misy tsy filaminany a dia hatramin'izao mbola samy eo le fiainan'ny malagasy ma tsy isan'andro azafady mba mieritreritra izy hoe ahoana ihany fa fitondrana metsara ny fiainanay zao mantsy le zay le izy ao anatin'ny hoe efa nahazo filoham-pireneny tsika voafidy dia tokony mba efa mba ilamindamina zany le malagasy anefa vao maika maritra fa diranovana tapahako am'izay no andriamatora zanakoto io zany raha io ny editsika hevitra moa ny to lavabe fa ny ahy zany vahaolana no tiako aroso antso ho an'ny filoham-pirenena gaga andre mandeha dia me amo ny sirolany teny hoe fa inona nydikan'ny ASVM dia ozy izy hoe hery sy voanga mitsangatsangana gaga hoe anso dia tsy zany kosa no izy ny ahy zany raha ohatra ka hoe ny filoham-pirenena ny tena mandray andraikitra miaino mahafantatra aloha hoe inona no nytoloman'ny vahoaka napisy aina raha latsaka napisy ainana foy napisy olona tsy hita teto amin'ity fireneny ity any aloha ny tokony hojerevany voalohany dia fandraisana andraikitra zany araka ny tenin'ny Paolo teo hoe tokony ho mpampiavana izy fa tsy tokony olona mpiavanina satria voahiditra hitondra izy amin'izao fotoana izao a dia tokony miara-dalana ny fanjakana zany ampiavana n'ireo olona efatra ireo dia hitady vahaolana hoe ahoana ny ampiavanana ny Kotity sy Ravalomanana Zafy Albera sy Kotity eny e ohatra ne zay ohatra ne zay lazaiko ka io zany zay aloha zany tokony hojerevana amin'izao fotoana izao nge nareo solombavam-bahoaka reo ary zany solombavam-bahoaka zany tokony fitondram-panjakana no mandeha mandadilady any amin'izany hoe ahoana ny mba hanohananareo anay araka ny lalàna ahafahanay mandroso fa amin'izao fotoana izao nge ny solombavam-bahoaka indray no mandeha milelaka ny faladian'ny fitondrana azahoana tablety anankiray azahoana 4-4 mifanohatra eny ekeko le 4-4 ekeko le izy fa tokony ny député zany amin'izao fotoana izao tsy mandray ny andraikitra amin'ny mahadéputé azy donc zany manana olana ny vahoaka sy ny solombavam-bahoaka aloha eto satria raha jerentsika fotsiny hoe be dia be ny olona manenina hoe ny fideniny taiza moanao no mbola nahita solombavam-bahoaka io ara-trabona isao amin'ny ratsan-tanana hoe nikaja ianareo mpanao gazety reo firy ny député mba nilatsaka teny amin'ireny ambany tanàna reny mba nijery hoe inona ny fahorian'ny vahoaka ty zany tokony ho raisin'ny filoha andraikitra daholo zany satria inge na inona zavatra mitranga eo dia tsy maintsy hoe filoha rajonary mampianina ihany ny voateny eo e tsisy prime ministre voateny eo tsisy filohan'ny assemblée nationale voateny eo fa reo ihany ny voateny ny zavatra mahagaga dia izao variana loatra ny fitondram-panjakana noho ny tsy fiomanana hatramin'ny voalohany angambany efa ao anaty fitondrana ianao a voanangana toko politika dia inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao a ny raha mandeha mission ny ministre mpanjakana miadidiny fotodrafitrasa ao amin'ny fitondram-panjakana sy ny anina fananganana ASVM no hitanao andehanany etsero aiza ho aiza amin'izay zany ny fandraisana andraikitra amin'io aménagement de territoire io ohatra raha ijery an'izay fotsiny tsika ny fananganana ASVM zany amiko tsy ratsy io ny olona rehetrarehetra nitsangana teo na iratsiraka ataovana namorona ny RMA Zafy Albera atao namorona ny NDD Ravalomana namorona ny TIM ny Rajoel namorona ny TGV zoany manangana n'le ASVM fa tsy tokony afangaro aloha ny fitondrana sy ny ASVM jereo nge fa be dia be ny olona amin'izao fotoana izao me amin'ity resaka ity traboina ny ary dia tongany dia avy amin'ny vadiny filoham-pirenena manao hoe imony ary dia tongany dia vola avy amin'ny filoham-pirenena ny fitondram-panjakana ve zany tsy mba nandray andraikitra mihitsy fa izy mivady ihany initiative n'izy mivadiny namoaka vola tany aposiny hoe ty omeko an'ry ka zay na zany ny zavatra kely ny vahoaka tsy mikipy manoloana an'izany a fantatry ny vahoaka zany rehefa mianao vary izy aloha dia vita aloha ny androany faly izy fa rehefa avy eo amin'izay izy a sady anao tsy ho hitany tsony dia voafitaka eo anao amin'izao fotoana izao raha misy olona manao raharaha dia mahita an'izany ary vavolombelona zany misy olona manao raha-raha-mpanjakana ny andapany na inona raha ataony dia hoentina makany an-tanymena aloha io mameno fisy iady reo anatin'ny ASVM
voafitaka amin'izay nefa ny ty afanjakany ty raha ohatra ka zay ny zavatra ho ataony satria tokony ahita lesona sahady izy amin'io resaka mampara io firofiry moa ny député mampara zao efa niala tao nataony fotsiny zay alany azy ka tiako ny olona koa mety anao an'izay zavatra drayka za zany ny vahaolana tiako mba hiatsoko ny filoha-pirenena dia ny fandraisany andraikitra mihitsy hoe apetrao amin'ny mahatany-tandalana ny madagasikara diovy ty Antananarivo ty aloha voalohany indrindra kapitalin'ny Madagasikara io tsy atao ohatran'io bordel tena mialatsiny amin'le fitenenana io bordel fa raha mijery ianareo alohanao makany Atsirabe na makany Tamatave na maketsy Moramanga toy izay miaina eto amin'ity Antananarivo ty miala eo amin'ny ataontsika hoe miala eo amin'ny fopy ianao mandrapatonga re atao madinika re efa minitra lavalava ny isaina tsimoka kely za mikasika an'izay resaka Antananarivo raha tsy diso ny fieritreretako ohatrany tamin'ny taona lasa ny nanaovana an'io lalany fa maninona sy mba vetivety le izy dia dikan'izay sosikevitra sahady nomena antsika mpitondra satria samy mitondra mantsy zay amin'ny administration amin'ny fonctionnaire ao nareo mpitondra raha politika hoe maninona raha samborina ireo olona namboatra ny lalana namboarina tamin'ny taona lasa tonga dia simba androandreo satria tsy nanamboatra reo fa mandany volam-bahoaka fotsiny izy zany ny zavatra tokony atao am'izay mba fay le resaka tsikombakomba sy resaka namanamana amin'ny manaraka fa tsy ny olona mpangalatra akoho ary akoho vidina 2,000 no gadraitsika fa raha zany mpitondra dia sy namelako ny entreprise manao ny lalana lavadavaka eto amin'ny Tananarivo indrindrindra iray Madagasikara fa araka ny natongavana eto zany dia solution nomena tena isorana anao monsieur le premier ministre tsy hoe mitokanao fa maha fonctionnaire zany dia anao ny chef de l'administration araka ny constitution amin'le resaka rigueur apetraka ampiasam-panjakana na tsy eo ny mpanao politika namana Marcelin na tsy manangana hazo vema ny mpitondra amin'izao fotoana zao fa raha fehezina ampiasaina amin'ny tokony hiasany io fonctionnaire marobe zay andaniany vahoaka handaovan'ny vahoaka hetra eto Madagasikara io tsy sala amin'izao ty firenena ty ka isorana ny premier ministre lehibe ny gouvernement na hatsapan'izay zavatra zay hoe mena apetraho aloha ny valeran'ny fonctionnaire dia tereo izy hiasa satria manana obligation izy hay hiasa fa ny olona hatram'izay ny fitondrana ny fandimby dia ny mpitondra ihany mampirisaka ny fonctionnaire ho fantôme ny mpitondra ihany tsy manome andraikitra ny olona manam-pahaizany tokony handray indray satria omenareo ny havanareo sy ny pray antoko politika aminareo ny toerana ny poste clé izay nandania ny fonctionnaire rondoany ny anarany 20 taona misy mianatra 30 taona dia lasa mivaona le izy lasa raharaha nantoko fa tsy raharaha-pirenena ka eto amin'ny maha conseiller occulte anay eto zao satria occulte zay sy ny karamanizany izy ny tonga eto fa fitiava-tanin-drazany natongavanay efatra mianaka eto zao dia aza mba enjehina zay olona manana hevitra vaovao raisy zay hevitra hampandrosoana firenena ty satria samy hafa ny niveau d'éducation sika ny teny resaka hoe tantandalana sy ny sisa teo a isan'ny filan'ny vahoaka zany ary andrasan'ny mbony hoe tantandalana colonel Koutiti mirona makany am'izay hoe tantandalana zay ve tsika am'izao fotoana zao azo antenaina ve no hoe azo tsapay tanana zany averiko aloha le tenyko teo e hatram'izay ka hatram'izao mbola tsy nisy fampandrosoana tena izy teto satria nahoana tsy mbola nanao ny tokony nataony ny mpitondra ary ny vahoaka koa tsy mbola nanao ny tokony nataony marina fa za contre sasany vola hoe tsy tia tandrazana ihany fa ny ataoko hoe tsy tia tandrazana zany le mandositra mandeha ny andafy mipetraka reny tsy tia tandrazana reny fa le petraka eto tia tandraza satria miatrika ny raharam-pirenena na tsara na ratsy fa ambonin'le fitiava-tandrazana fitiavantena baka nena vahoaka zay zavatra zay satria ina zany ny vahoaka koa na devoir de citoyen tsy hainy vahoaka ina moa ny adidiny vahoaka tezainy izy tsy hay azy zany ka inona moa ny mahatonga atsika nitezana am'izay dia mipetraka am'izay ny tsy hitandrazana vahaolana zay zavatra zay io ke tsy mifidy fotsiny nke ny devoir de citoyen antsika no atao hoe contribuable makaizany volatsika ahoana volatsika nanina fotsiny maninona reo député de fiditsika tsy mba manao tatitra amitsika satria solombava mba oaka atsika mbo fa nahino hoe député nandeha nanao tatitra ve misy andro fa matetika aminy a dia voafitaka le vahoaka io le fitiavantenany vahoaka mahazo vary rokapoka telokapoka dia mifidy azy dia rehefa avy eo a manjary adinina aza le tany ny fidy azy
misy député nge tsy mipetraka any amin'ny toerana ny fidy azy mipetraka Antananarivo izy ahoana mahafantara zavatra any amin'ny ala zay zany a adison'ny vahoaka koa zay mifidy olona tsy tokony fidina zay a manana anjara adisona koa ny vahoaka raha tsy mandeha ty raha-pirenena ty manaraka an'izay zany tena hoe tsy mandeha io hatram'izao a satria mbola io koa io hoe firotorotona amin'io some io maninona moa rotorotona tsy maintsy vita amin'io volana mars io zay le teneniko hoe lalana maromaro zany tokony ho lara-pahamehany dikan'izay zany a raha ohatra ka alako tsiny kely teny Paolo teo hoe fomba anankiray andesina andanana le 10 taona tsy marina zay fa mizavatra tsy fantatro ambadika eo fa tsy haiko eo asabahin'ny Paolo fa na Marcelin menazy rotoroto tompoko io zavatra miseho io io ndray zany le toetra gasy anampiako ny colonel Kotiti zay amarana ko anazy amarana ko anazy farangotra farany fa manapaka te manapaka ena zafady indrindra za olona fa navinanao conseiller navinanao chargé de mission fa zao teneniko aminareo rahalahy zandrisany io toerana io tsy ny olona mamendro fendro fa ny olana magnitsy ny tsy mety no tenenina amin'ny patron hoe tsy mety io antaninareo olona zay a nangalana hoe membre de cabinet any fa zay ny asako to amin'io cabinet io za toujours ny teny zavatra tsy mety ny tsara moto ahoana fa io tsara de fa tsara ihany tsisy zavatra ampina anazy fa ny ratsy no teneninao fa raha amendro fendro kosa nareo ao a teny nataoko tamin'ny olona maromaro ty na iordonné ordinateur io mety donné fausse monko izy io mety donné 10 mame résultat 10 foana io nefa ahoana moa fianganany ena zanak'olombelona amin'ny ordinateur io mamaranako anazy kasika député ny député araka ny tenin'ny rahalahy Marcelin tato a tokony atahorany exécutif satria nahoana io organe de contrôle io ao ny place ny mpanao politique ao fa tsy any amin'ny exécutif satria ny exécutif tompoka dia mpanaraka baiko oui monsieur lava raha anao politika marina anao a raha tia tanindrazana mpanoso tanindrazana marina midiro ao amin'ny législative ary zay tsy mahavita ny adidiny eo tsy mahavita ny tokony ataony amindreo exécutif reo tokony sazina fa tsy matahotra inona moa ny tablette kilalonjazany amin'ny collège zao ny tablette mbola afaka mandray fitenena ianao moa colonel rehefa aveo omentsika ny ravatoro ya sora tompoko ho raisitro kely ngamba le hoe avangonga ao aminao le fitondrana tokony hamparitaka tsy ndreo kely varivety a lalana Antananarivo zay nampitaraina amin'ny PDS fa tsy nomena azy ny vola tokony hanamboarana ny lalana Antananarivo fa nyraisiny any amin'ny aménagement inona no antony efa mivangongo be ngeny eo aminao ao de mbola vangonga le vola zany ny tiako tenenina avy hatrany efa vola mivangongo be ny ao de mbola raisinao ndraiky io vety tendakanina ve zany sa ahoana ny tena izy za aloha mahitsy be miteny satria mahatonga miteny fa mifandray foana zay zavatra zay dossier koa izy zavatra zay satria le dossier ihany le dossier ihany no mivoaka vola asa misy vola be kokoa ngamba le anamboarana an'le lalana Antananarivo de hoe tingeza be fa de lao rofitra akatin'ity sobika be ty anika amin'ny PDS ny Antananarivo tsy mahita fa manao an'izao anie zany na tiptop ara zany zao de tsy vita tena tsy vita tokoa satria tena be dia be le lava misy asina pavevy anika misy asina paveo tiptop zany le tapienana kely oatra n'le pneu ka nahoana moa le tiptop raha tsy vita satria nahoana nosotomina tao amin'ny PDS na Antananarivo daholo zany nofandehany raha mifafantarako azy zany hoe tsika rehetra moa eto afaka zay zavatra rehetrarehetra voalaza zay moa zany marina daholo fa tsika tsy manana fotoana ivalaparana eto raha tena iresaka tsika de hatramin'ny 10 alina ngamitsika neto hatramin'ny maraina eto foana enikady fa ny ahy zany vahaolana tokana zany ny ano mbola ampitaiko amin'ny andriamanto filoha de ny fandraisan'ny andraikitra tsy atahoranao reo vahoakanao reo rehefa tena mandray andraikitra amin'ny mahafiloha-pirenenanao anao ny fandraisana andraikitra tsy ohatra ny fandraisana andraikitra ny teteza mita hoe maneho hevitra ny olona de any amponja de milahatra kely ny olona de avy général Ravalomanana miaraka amin'ny bomba lacrymogène sy ny karazany tsy zay le fandraisana andraikitra aminay
fa aminay zany ny fandraisana andraikitra dia tsotra ataonao zay vananao amin'ny vahoaka tsy avelanao anao andika lalàna ohatran'io ny vahoaka fa raha mifanaraka amin'ny vahoaka ny fitondrany tsisy vahoaka mandika lalàna hoe andeha anokotoko entany ery anatin'ny arabe na ery ambony trottoir ery apetrao ny lalàna tadidio tsara tamin'ny andron'ny tompoky larazanamasy fa ataoko hoe mafimafy zany razanamasy sy ny vahoaka mbola ataoko hoe iny avenue rehetrarehetra iny tamin'izany fotoana zany mbola feno mpivarotra fa vitan-drazanamasy ny nanadio azy satria nahoana mandeha amin'ny ara-dalàna izy amin'izao fotoan'izao mantsy ny fahitako ny fitondrana dia matahotra hoe efa misy explosion ka sao dia amonina détonateur eo analan'reto mpivarotra reto fa reo mpivarotra reo raha tena akisakao reo hitany foana ny ameloman'ny tenany tsy voatery eo amoron'ny arabe eo reo no ivarotra fa mba hasivo endriny ty tanànana Antananarivo ty dia mba ataovy tandalàna eninao mpitondra tandalàna tsy manitsakitsaka lalam-panorenana tsy manaonao foana dia amin'izay koa ny vahoaka tandalàna tsy mpivarotra moron-dalana tsy mpitsofoka sens unique raha teny anao fotsiny aho zao hoe me ihany a ndraindray mijery an'le hoe ny ministra hony a manao fanambaram-pananana ry amin'ny ACC nefa jereo fa za mahita ihany raha ireny zavatra nitranga tato ato reny hoe tsy voara-mason'ny tompona andraikitra ambony amin'ny filaminam-bahoaka sy ny zandary sy ny miaramila reo ekipan'ireo raha jerevanao angamba ny enikajy fa za mahita mihitsy tsy manambany olona akory sanatria police 3 barety 2 barety gendarme 2 barety fa miaraka mikatokatra izy mandeha miasa raha mba naraha maso ve reny olona reny hoe ahoana ny karamanao ahoana ny gazoalinanao amin'ity katokatra ity isan'andro enao mandeha miasa io ve araky ny tokony ho izy taizany nahazahoanao ny karamanao ve nahavidy an'io katokatra io dia jerevy ny insécurité misy eto amintsika fa ny jiolahy rehetrarehetra bois de rose kosa le fitaovana omena an'le olona tsy fitaovana omena azy nge no tiako lazaina enikajy fa zaho any teny anao vao ny adina hevitra zany tamin'ny herinandro tamin'ireny le gendarme zay sisy nalefa tsy efa reny hoe tena io ary fa mipotra sy miariary ny zavatra rehetrarehetra fa mijerevy ianao agent de police 3 barety 4 ranazy ane zany 4 ataontsika hoe valerana 200 millions 150 millions iny no entiny mandeha miasa isan'andro san'andro mba efa niverifeny tompona andraikitra ve reny hoe misy ara commissaire anankiray mbola tobile drokadoka kely reny nananany nefa efa firant de service izy fa amin'izao fotoana izao tena raha miteny ianao jerevo daholo reo le kazerina rehetrarehetra reo fa mahita bandy kely ianao mitondra 4 mitondra inona mandeha miasa zany tokony mba ho verifeny hoe ahoana ny fomba nahitana an'izany dia zay zany no tiako ametrahana hoe raha tena mandray andraikitra ny fitondrana sy ny olona apetraka eo amin'ny andraikitra rehetrarehetra dia tokony ho tandalàny Madagasikara apetraka ao ny PDS dia manao fanamby amin'ny PDS ianao hoe tsy maintsy tanàna milamina no eto lalana madio Tananarivo modeliny rehetrarehetra amin'ny mahakapitalin'ny Madagasikara azy dia raha izany PDS dia zao raha nanao lalana ka ikolasiny nanao an'io fa raha fa kely io maharitra 5 taona fa raha vao tsy maharitra 5 taona io dia ady be ny atsika za tsy sangy amin'izany reo io fako rehefa tsy vitan'io samyva io mahagaga io samyva io efa ela fa mbola tazominao ihany nefa efa tsy mahavita zavatra solution an'io fako be dia be ny azo atao amin'io ary io fako mety hiteraka asa ho an'ny vahoaka malagasy io raha tena atao ny fanaovana an'izy io azo atao io vidiana amin'ny kilao amin'ny olona azo atao zany dia ny olona indray no midemerde manangona fako fa na ny fahadiovana eto amin'ny tanàna ary amin'izay fotoana izay tena miteny anao hoe assuré raha olona rivo tsara daholo ny hevitra sy misosokevitra fa tafaresaka tanàtsika teo dia misy mandika loko hafa hoe maninona ny zarazarana ny Tananarivo nefa isika mitady sy mitaky hoe inona ny tenen'ny colonel Kotiti teo décentralisation hoe ampifindraona amin'ny vahoaka zarazarao le fanjakana fa avangongo amin'ny toerana anankiray dia eo ny mahatsikaiky hoe io moa zany Louis XIV zany olona fa ela be fa tamin'ny andron'ny Louis XIV dia miteny izy hoe toute réforme est odieuse raha venao zany mitondra zavatra vaovao eo amin'ny fiarahamonina na dia mbola tsy fantan'olona hoe ho tsara nga io na ho ratsy tonga dia mpanitsakevitra ny betsaka hoe tsy maintsy ratsy dia le olona ny teny ratsy hoe mba nisosokevitra narosiny dia tsisy zay zany ny fomba fisainasika malagasy ka eto dia isaorana ny
ministèran'ny atany sy ny fanapahaparahefana nampisaraka ny Tananarivo araka ny tenenina Zokovavy ato hoe raha vao mivangongo amin'ny Tananarivo menany mairie-ny Tananarivo irery ny sanany Tananarivo efa midadasika aty sisy zavatra handeha eto dia hifanometsika ahoana ny fako zao fa voateny samva etc etc raha mizara enina io zavatra io dia misy samva enina dia moramora ny handraofany samva tsy rairay isaky ny arrondissement ny fakony faharoa manarakaraka an'izay faharoa manarakaraka an'izay ho anareo mpitondra ny anay dia tsotra vahorana no entina eto ho anareo mpitondra manolo tanana ny olo rehetra nareo miteny hoe afaka hiarahiasa namirakoto namirabe namirasoa namiraketaka dia aoka lahy mba harahana sala am'izay satria marobe ny malagasy technicianna ary misy zavatra tsy ampoizinao anatin'le sain'le olona dia ho an'ny mpanohitra tsotra ny ray aman-dreny daholo nareo efatrareo fa samy mitondra teto aza manao fadina malina tompoko lahy ray aman-dreny isany ny fady amalina misy olona manao fady amalina fa fadiny 20 ty fa ny rano ny hoanina ny sosiny dia zavatra zay sy fady ny antony tenenako an'izay dia tsotra ny olonareo no mameny gouvernement am'izao raha fa maheno mandeha mandalo andalana igny ange olony ray aman-dreny président amiral Rasirake olony professeur Zafy ange reo e olony président Andry ange regny olony fa nareo mody miady araka ny teneniko manœuvre dilatoire nefa ny olonareo mifensitra sady manimba le firenena malagasy ka mialatsiny fa zanaka somary maherihery fiteny fa dia zavatra zay raha fa tsy tianao raha fa fady anao ny amalina dia aza hoanina ny rony satria lasa manimba ny safidim-bahoaka ny zavatra ataosika dia araka an'izay dia mitodika am'le mpitondra am'izao fotoana zao indrindra no filoham-pirenena sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement araka ny teniny namana Marcelin teo hoe raisina andraikitra dia aoka mba hisokatra koa ny masika hoe misy mandoto rano nge le olona ao aminareo miara-miasa aminareo ny antony dia tsotra hiverina amin'ny tenin'ny colonel Kotity zay hoe efa handray 5 taona ny fahaleovatena asika mbola zao no misy asika satria lefa olona faloha tamin'ny taloha tany no raisinareo fa manana expérience raha manana expérience olonareo tompoko lasy tompoko vavy sy andala-pandrosoana i Madagasikara fa nandroso sahala amin'ny États-Unis d'Amérique raha tena misy expérience nananan'ireo olona zay mbola ampidirinareo fa hoe 20 ans de service 20 ans conseiller reo no miara-miasa aminareo am'izao sy ny critiquer n'olona nareo amin'ny sécurité amin'ny lalana lavadavaka amin'ny fampandrosoana amin'ny resaka boderose sy ny sisa dikan'izay fafao diovy ny lapa omeo andraikitra zay olona madio mbola lavitra mialatsiny kela manapateny manapakaina soritako eto le hoe fivangongoana ndraikitra fa akoatran'io za aloha tsy d'accord tsy miombokevitra kosa le Tananarivo zarazaraina zany madinika anaovantsika adievitra manaraka iny na amin'ny herinandro ary asika resany iny fa le hoe ny filan'ny malagasy isan'ny andrasan'ny vahoaka malagasy any keo am'izao fotoana zao hoe ahoana reo arena kibony tany reo mba hisy fiatraikany am'izay amin'ny fiainanay angamba efa tapitapitra efa maramarana ihanytsika zay resaka resaka maramila teo veriverina ve kely vetivety tsy lava be tsony le resaka maramila teo ny zavatra tsotra amin'ny maramila reo misy tsy mahita kafa tonga dia any amin'ireo mpanao politika dia any izy dia milamina tsara any tamin'ny 2002 ianao isan'izay non za tanatin'ny camp 91 za tanatin'ny camp folle ary commandant de compagnie antanina reo chef de corps tamin'izany fotoana zany tamin'ny 91 commandant de compagnie voavy stage dia nandreny compagnie fa ny zava-misy teneniko dia ireo garde de corps ireo sécurité reo atsika zay ireo sécurité reo rehefa tonga any amin'ny camp ohatra satria misy moko izy hoe raha caporal izy zany manjary vola zany le sakafony mandeha any amin'ny tomobily tsara tare laza marary ny maso sasany mahita an'io dia mitady hevitra ratsy ray zay fa roa manaraka an'izay ny tafy ene zao hoe comme un bateau plein de poudre. Quand est-ce que ça va s'enflammer? C'est une question de temps. Hein? Ouais. Ça va 12 années, mon colonel. C'est quand est-ce que ça va s'enflammer? Parce que la poudre est dans la cale. C'est le problème miso. C'est-à-dire, les avamisses, ils disent comment jouer. Alors quand il est marcelin, tu m'as dit 4-4 d'huile. Ah, vous savez, après le Qatar, tu as fait ton état républicain, tu as dit, ah, président, des miovadoules, maramila, en dap. Apetraony ianao dia efa ny hainao igny ny lohany ihany soloy
mba tsy animba le sain'le mbola anatin'ny camp manjary maniry izy mahitanao mitondra BMW nefa anao caporal oatra anazy manjary simba ny sainy dia mitatra ny sainy zay nge mahatonga ny maramila mbola loha hevitra hafa manao zavatra lavabe ko mahakasika an'izay fitandronan'ny filaminana sy ny any zay amaranantsika azy maramila ny tsy anjay fa amaranantsika azy inona ny politika mahomby mba ho tantandalany Madagasikara ka hahatonga an'le resaka bois de rose volamena sy ny sisa tena isy fetraika ireny amin'ny vahoaka mon colonel manomboka azy agnaty dia misesika raha mahavita mandeha miantsena tsy misy garde de corps ny président amin'izay fotoana zay misy solution nio bois de rose amy satria am'izay fotoana zay ny vahoaka ny miaro azy fa zao nge tsy ny vahoaka ny miaro ny président fa ny garde de corps ny maramily fa maninona ary satria matahotra ny zavatra mety hitranga avy amin'ny vahoaka satria fantatra ny vahoaka nge io e ary teneniko eto le peuple se venge aux urnes any iro se venger tsy vitanao magnova ny eritreriny any alabato fotsiny dia mety ho vahaolana zay tsy fata fa afapo izy nandatsabato a le olona tiany zay ne aloha tsy diriko le arabato zay satria mbola tsy haiko fanaovana an'izay fa ny zavatra fantatro any vahoaka no tokony iaro azy mbola tsy mahatsy any tompona andraikitra iaro le izy zany zao vala satria sosioka Andriamato razanakoto mahakasika an'izay harem-pirenena mikasika an'izay harem-pirenena zay moa zany raha idirantsika ny bois de rose satria ny bois de rose ny tena nampisy resaka be dia be nisy an'le hoe sambo afaka nandosotra sambo afaka nandosotra ka io bois de rose io raha mandray andraikitra ny fitondrana dia tena vahaolana io tamin'ny 2007 izy io efa nisy vahaolana nisy article 10 885 izy zay na 887 nivoaka tamin'izany hoe atao produit fini io bois de rose io vo azo aondrana ny manao produit fini an'io enkaja dia azahoanao mampiasa olona amina rivony any Chine efa be eto amintsika aloha zay ka eto amintsika zay dia eto amintsika zay zany a mampiasa usine za zao raha iteny aminao hoe misy usine zany any Sambava usine tena nahazo conformité fa inona tsy havitana manao an'izany satria tamin'izany fotoana zany raha natao tena raha natao io raha naaplikeny io article io dia tsy afaka nanao trafika ny fitondrana tamin'izany ange tadidiko tsara fa naondra andravalomaana taty avoloa ny bois de rose a dia aveo olona tao an-tranony tao ihany no tompona andraikitra nanondra anazy tany ivelany nisy an'le 55 milliards zay moa chèque ny passe tao nefa atao tsisy vola akory ka raha ohatra ka natao produit fini io zany tsisy tsony ny trafika dia ny trafika zay nefany a ny fanjakana anisany ozy manao an'io trafika io raha ohatra io ka natao produit fini dia natao stock zéro dia namenao alalana fotsiny ny olona manao ny mpandraraha manao an'le izy produit fini hoe mahazo mitrandraka ary nareo a eo ambany fijerin'ny gendarmerie sy eo ambany fijerin'ny forêt dia rehefa vitanareo iny tena tonga dia miditra any anaty usine dia avadika meuble dia misy ristourne nge miditra amin'ny fitondram-panjakana amin'iny amin'ny kitapom-bola mpanjakana isaky ny région zay ny amin'ny bois de rose io raha vo stock zéro io za moa zany amin'ny ministre Beboary Soralava izy tena atao anatin'ny télévoire gasy ty dia tena miandry azy tanteraka mihitsy kosa zahay a amin'ny hoe inona no politika an'izany a anafoanany an'io trafik io sody indray izy mantsy nanao trafik io dia lasa manahira dia mitovy amin'le teo aloha ihany fa miandrandra azy zay amin'izao fotoana raha mikasika ny resaka harem-pirenena dia matetika tsika diso hevitra tsy ny bois de rose rery ihany no harem-pirenena fa raha amin'izay fa avy amin'ny faritra atsimo ao mbola ambonin'ny bois de rose ny omby aminay fa tena amina lahelo lehibe ny tenenany eto fa viraviraina le omby tsy fantatra hoe dahala ovaiza 100-200 maka ny ombina io avy any atsimo dia tsy fantatra hoe makaiza le izy fa ny akamaroany aloha misy hoanina eto Tananarivo fa makaiza manina reo omby anarivony reo no tsy hita omby anarivony zany zavatra maro tokony mba hita trasy hoe zao zay zany mba mety mba tema vaovao koa zay namana henkaja mbo raha ny azy zany dia tsotra resaka renany coopérative dia tsotra za raha fa nijery le namaky le PGE dia matetika miverimberina le durabilité relance économique pour un développement durable etc développement politique environnementale pour un développement durable raha za manokana
dia sy mampiteo hevitra amina amin'ny technicienne zay napiditra anatin'ny PGE nio resaka mine ty tsy tokony hotrandrahana ny tsy tokony lavadavahana ny firenetsika. Ny antony dia tsotra, ny dikany durabilité zany ny définition de satisfaction de la génération présente sans priver la génération future. Zany hoe ny vato tsy hiteraka fa iny fois voaloaranao ny vato anankiray tsy hiverina tsony mandrakizay io ka oka lahy mba politika hafa ny tokony hatao fa sy politika eo ny hoeo zay hahavoky ny olombelona ny malagasy am'izao fotoana zao eo ny hoeo no ataosika fa tokony mba hitsinjo lavitra mba zavatra hafa no hatao. Hamaraparana ko azy de tsotra ny tsotra ny teniko sady tonga de hafatra ny aho hoe aoka zay mba teneniny vavatsika no atao amin'ny tanasika de aoka mba tsy hiandany à gauche na droite fa samy malagasy tanindrazana itambarana ty ndao hiara hirona tsika soroka miaraka milanja vava miara miteny maso miara mahitsa sofina miara mandeha tongotra miara mamindra mba hampandrosin'ny firenena fa misy ny sasany raha vao tsy anaty lapa araka ny teneniny zako vavy ato tsy feona atsika daholo nge ny lapa iny na zahay mitenety zao tsy mangataka mbola sisy demande natao taminareo mpitondra hoe meo poste fa raha fa henonareo zahay de ampy anay zava-dehibe zany ho an'ny tany sy ny fanjakana sy ny taranatsika. Raha matora lalan'ny rina Eleonora makasika le arena kibony tany de rehefa avy eo anareo meko fitenenana tsirairay avy a mamarana azy le mamarana fandaratsika. Maka ny teny Ranata Marcelin za amin'le resaka Bois de Rose maninona moa ny mpandraraha malagasy ane betsaka ny mpanao asa tanana be dibe na le mpanao asa tanana mbola madinidinika ireny reny no asondrotra alaina ny Bois de Rose fa tsy avoaka any de tonga amin'le teneninao hoe amboarina zany izy eto de hitadavana lalana izy avy eo mivoaka efa vita izy am'izay de tsy afaka manimpika tsony hoe mbola misy azo angalarana iny mba tafasolotra koa le malagasy am'izay le malagasy madinika le mpanao asa tanana madinika ny teneniko zao ny zareo ambositra fandrina zareo zafy maniry moa zany no filaza azy mpanao asa tanana mitady an'le Bois de Rose na le tapatapany efa dese aza tadiaviny zareo anaovana an'le asa tanana atsangany zany efa volany zany manana asa daholo zany ny malagasy tsy manana asa am'izay fotoana izay ho an'ireo le mpanao asa tanana madinika. Ny resaka rena kibony tany moa de efa manjavinao azy ny ataon'ireo mpitrandraka vaventy tsy hita hoe makaiza tsy hitarony tsy hita vetiny tsony zany le bolongany be iny tokony mba isapahany nefany ho an'le malagasy kely mahantra sarotra le izy eny azy ny raharaha politika ny raharaha pirenena ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena mifanaraka na mirona makany amin'ny filan'ny malagasy rehetra ve ny zava-misy amin'izao fotoana izao zay ny loha hevitra ny angatsika de misy ratsan-kely be dehibe tsy maintsy resahana atao anatin'izay rehetra izay atomboko atsy amin'ny ramatoa rahalalany rina Eleonora de mamarana azy ianao colonel Kotity teny farany zany tsika hoe mamarana ny adihevitra ao anatin'izay hoe zava-misy ankehitriny sy ny mety ho fifandrifinina tsy amin'ny filana na ny faniriany ny vahoaka malagasy. Tonga angamba de ny faniriany malagasy ny vahoaka no tiako tenenina raha to mba miaino ny mpitondra zany hoe tiako tenenina mifampiaino zany ny mpitondra sy ny vahoaka ny tsy maintsy iaino anao foana fa le mpitondra zany tokony mba miaino le etaeta sy le zavatra mahaory ny vahoaka amin'ny rehetrarehetra zany indrindrandrindra ny ara-tsosialy ka rehefa vahoaka zay moa ny hoe fisaka ny kibony inona no enonanao ianao anie tsy mieno azy fa raha mieno ny vahoaka mpitondra mifampieno zany ny tiako tenenina zany hoe ianao mpitondra aloha tsy maintsy mieno ny etaeta inona maharary an'ireo vahoaka ireo de zay ny tsy maintsy vahana aminahy aloha zany ny hevitra tiako tenenina ohatra hoe reny tsy anasa rehetra reny hoe efa misokatra ny ago za mahita be de be ny ankizy rehetra mandeha makany amin'ny zaonina Fransa fa de atoato ty tsisy farany trazoma voalohany
dia rehefa tsy misy mihetsika ireo dia avoaka hoe zany ny elika be. Ny sécurité zany mamoakasika didinika ordre avy any amin'ny patron iny, avoaka ny elika be dia zay sendra azy eo misy maratra tsy samy torina ekiziko iny moa nitorinika ianao mbola miladilady hitady asa ao dia lasa miparitaka amin'izay tonga koa ny apitsy dia ohatr'izay daholo. Any tokony amboarina. Any tokony amboarina zany. Ny zanaka malagasy tokony le tsy manana asa rehetra e. Tokony zay ny mahatonga niny lalan'ny analakely rehetrarehetra io feno e. Satria mitady asa atao izy varobarotra kely no ataony. Rehefa manana asa izy a lamina ny tokantranony. Andriamatoa raha olona rivo solona valina Paolo. Ny any amaranako azy tonga dia hafatra. Vavatra ny mpitondra fanjakana voalohany. Rehefa nijerena amin'ny sakafo sy andavany amin'ny rirany sy amin'ny fomba rehetra ny PGE dia mahavoafony zavatra maro ary raha tanteraka io hahatonga any Madagasikara handroso haingana. Faharoa manarakaraka an'izay hafatra ho an'ny vahoaka malagasy tsy hisy fahagagana eto raha tsy anaty baiboly ny tantara fahagagana fa aoka samy handray andraikitra isika rehetra zay tsy maintsy sobika mahefatsambary. Fahatelo manarakaraka an'izay hafatra fahatelo dia ho an'ireo zay tia tena azanono ny fitiavatena tompoko lasy tompoko vavy mba te handeha veoitany ny akamaroan'ny malagasy fa aza kobonina aza fitaina ny mpitondra aza veroiena ny mpitondra fa avelao mba ny vahoaka rehetra ny olona rehetra zay manana ny fahaizany no handray andraikitra hampandrosa ny ty tanindrazasika ty ka ny hafatra dia tsotra koa amin'ny FFKM efa nataonareo ny fampihavanana ary raha ny faniriana azy dia tokony tsy atao raha mpanjakana le izy fa vita ara-ponoana zany raha tena pino satria malagasy ny valopolo isanjato dia pino kristiana raha tena pino ny roapolo angamba raha tena pino isika ray mandreanisany ny havanisany dia tokony hona raha sika zay zavatra nataony FFKM fa maranako azy farany dia aza enjena tompoko lasy tompoko vavimpanao politika ny teknisianina fa ireo teknisianinareo nge no nandalina zavatra betsaka kokoa no ianareo misaotra tompoko lahy makasika tompoko vavy. Ny andray moa zany dia hidirako aloha zany ty fampihavanam-pireneny ty antso zany no ataoko an'ny FFKM. Ny FFKM indrindraindrindra ho an'Andriamatoa Rajaonary Mampianina filoham-pirenena. Fampihavanam-pirenena nanomboka tamin'ny 19 décembre ho faranana amin'ny 28 mars izy io. Firenena nefa ny firenena ray manontolo no ampihavanana tsy mino an'izany ary tsy hampandroso firenena zany na ho inona ataotsika na ho inona ataotsika aoka tsy ho atao tery vaimanta toy izany ny fampihavanana n'ity firenena ity. Amin'izay raha mijeritsika zao 19 décembre 19 janvier 19 février tsika zao roa volana ny adihevitra izy efatra amin'ny raha lahy dimy raha lahy fotsiny zany ny roa volana dia ny adihevitra amin'ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara ve zany eo anatin'ny ray volana ataoko fa tsy ho rariny zany ary tsisy fampihavanana satria tsy mihavany tsika eto ny tsy mampihavana antsika dia hita fotsiny hoe kandida amina 7 isa no ilatsaka ho filoham-pirenena zany tena midika hoe tsisy fihavanana eto ka zay no anaovako antso hoe aoka rehetra tsy ho atao tery vaimanta ohatran'io fampihavanam-pirenena io zahay efa nanatona ny FFM manana ny sosikevitra izay andao aloha ifampidinika ny FFKM ny FFM zahay mpanao politika ny fitondram-panjakana. Faharoa manarakaraka an'izany dia mbola ataoko ihany ny antso zahay moa efa indroa niona rehefa nanangana nyty vondrom-pitolona mitaky fanovany ity zahay dia niona tamina conseil spécial anankiroa efa tany amin'ny voalohan-dohany janvier io dia hoe andraso fa dia ho ampitaina amin'Andriamatoa filoha ny momba anareo ataovy ara-taratasy dia naterina ny taratasy dia amin'izao fotoan'izao ary zay maka audience dia ohatrany tsy dia mahazo tsony ka zay zany miantso na ho an'ny PDS n'Antananarivo samponiny eto Antananarivo tsika naka audience zay tao amin'ny PDS n'Antananarivo tsy nahazo fa ozy le ramatoa ao hoe mbola sahirana be tsy afaka mandray anareo dia manao audience koa zay any amin'ny fitondram-panjakana andao tsika ifampiady hevitra fa misy hevitra foana ampandrosona ny ty Madagasikara ty rehefa miara-mientana ny vahoaka tsy hoe hiady hevitra hoe ataovy ministre Marcelin na hoe ataovy PDS Marcelin na hoe ataovy an'izao fa hiady hevitra amin'ny fampandrosona nyty firenena ity aoka tsy ho variana amin'ny zavatra tokana tsy mitaky ny filan'ny vahoaka malagasy ny fitondrana fa andao atao ny ady hevitra rehetrarehetra heritaona zay tsy nisy vokany dia andao ty taona manaraka ty iarahantsika amin'ny lanja araka ny tenin'ny Paolo tao iarahantsika manao coup d'état teo zay hampandrosony io.
ny colonel Koutiti asonao ia zao zany fitinsika le izy colonel eny fitina atsika teo teny reny hito Madagascar zany bois de rose raha bois de rose hitako mba misy rapatriement de devise fa ity Ambatovy tika tsisy rapatriement de devise misy Ambatovy ary anenankibony tany tsy adala ny razambetsika nanao hoe Ambatovy inona moa tsy iterenatsika Ambatovy secret d'état ve izy io sa anjara tsy tany vahoaka io Ambatovy fa tany fanjakana fotsiny iny tsy itenenina Ambatovy fa tenenina ny bois de rose za no avy any amin'ny tany misy bois de rose marary amiko io zavatra ataonao mikasy bois de rose io nefa kosa mba hitako hoe mba misy gadro sy mivoatra rehefa tsy tazona amin'ny fanjakana moa mba misy gadro sy mivoatra eo fanjakana rehefa tsy tazona andreo anao io aveloana anao io fa mba misy gasy mivoatra fa Ambatovy ity tsisy gasy mitondra soavana amin'io mihitsiny de ino mikasika an'io manaraka an'izay mikasika sommet mikasika sommet za teo nyteny sommet gonflé dikan'zegny ny effectif fotsiny gonflé fa le idéologie le sommet tsy miova ho voatsika io zavatra io mba ataovy sommet élargi et varié zay no gatagno aminazy io farany vahoaka an'Antananarivo miady azazaza zaray n'Antananarivo satria marary aminareo za araka ny teny madame Léonore teo ny resaka hoe mivangongo any amin'ny aiza moa teo décentralisation ny volany lalana tsy fantatro io na conflit de compétence na d'intérêt ngambany entre ny mairie ndraiky département io fa mba ampionareo koa zahay fa marary aminay koa le fahefana mivangongo aty Antananarivo mba ampidino aminay koa ary mangataka aminareo mba hiady an'io hiaraka aminay sora to eny tompoko lasy tompoko vavy ny ohatra ny fotoana tokony ny rahantsika tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity ariva ity raha lalan'ny Irina Eleonore reny mpianakaviana isan'ireo ntolona tamin'ny taona 2024 sy tamin'ireo tolona hafa ny fandimby teto amin'ny firenena Andriamatora Olonarivo solofina valona Paolo Emilio administrateur civil ary filoha national ny fikambana ny tanora malagasy miantsehatra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ny filoha national ny congrès ny Madagascar amin'ny démocratie sy ny tanindrazana toko politique razana Koto Marcelin ary ny colonel Koutiti Assolan izay filoha mpiara-mitarika ny fédération ny gadra politique teo aloha izy efatra mianada ireo ny vahintsika tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity ariva ity ary dia isorana ianareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana mbola misy sehatra hafa fa atsika mifanakalo hevitra loha hevitra hafa ihany koa everina fa ho atsika tany atokantrano tany dia nisy ny hevitra izay azo notsakotsakoina azo mety niteraka ady hevitra maro samihafa ihany koa loha hevitra be deabe ny mbola hoentitsika ato anatin'ny fandarana mikolo hevitra mandritra ity taona ity misaotranao ny araka tamin'ny hatramin'ny farany aloha androany amin'ny iriny indray ny fotoanantsika manaraka veloma tompoko lasy tompoko vavy